Mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao ny mpandrindra ny hetsika iraisam-pirenena antsoina hoe SOM izay miasa eo amin'ny tontolon'ny fanjari-tsakafo ramatoa Gerda Verberg ny tompona sy mijery ny ivitoerana eny Lohanosy eny Antanety-Kilambijoky izay mandray an-tanana ireo zaza sy ireny bevoka izy omaly fanadidina tanteriny mbola timina Rarivosan sy Laza Morgana. Ankizy latsaka ny rotoana anjaka misy finoray maso amin'ny ivitoerana misanan'ny fanjari-tsakafo eto Lohanosy commune Antanety-Kely Ambohijoky district Anatsimondrano vehivavy bevoka ampolony ihany koa no zahana ara-pahasalamana ao nasipany voazy ny ity toerana ka tonga nanolotra ny lanonana fitokanana ny asa vita rehetra ramatoa Gerda Verberg zay mpiandraikitra ny hetsika Scoring Up Nutrition na SAN izay mandalo eto Madagasikara nanomboka omaly. Niaraka tamin'ny tampizany ihany koa ny solitena maharitry ny UNICEF eto Madagasikara sy ny mpandrindra ny Office National misana ny fanjari-tsakafo ny ONU Inventura Relaxon izay mamafy mampifambola maro ny ezaka tokony atao amin'izay resaka fanjari-tsakafo ny zaza sy ny izay. Ty tompoko ty dia miara-miasa amin'ny CSB izay tsy dia lavitra fa 1 kilometra eto angamba ka dia antsona naovana tsoa koa ianareo reny bevoka mba hiteraka eny amin'ireny tompo-pahasalamana reny mba afahana manara-maso ny fahateran'ny zaza mba tsy ho latsaky ny rokolao sasany fa zaza lavitry ny fanjari-tsakafo mitarasoka ny zaza teraka mihoatra ny rokolao sasany koa dia aza vela ho ataontsika hoe haingo tanàna fotsiny ty tompo ty fa tokony ho feno ny reny sy ny zaza zany youtube io isy mifanara-maso ety an'tompy ary misy koa ireo mpanentana ara-pahasalamana na mifanjari-tsakafo na avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamana itety ny tokantrano tsiraray hijery akaiky ny fahasalamany reny sy ny zaza. Ankoatr'ireo hetsika isan-karazany entina piroboroboana ny fitombon'ny zaza dia manana ireo fitaovana entina mampanahitaitra ka manome hery azy ireo ihany koa ny fitoerana fanjari-tsakafo eto Lohanosy. Ny hetsika SAN dia hetsika tokana izay naorina ho fanajana ny azon'ny olona iray sakafo ara-pahasalamana sampana maro no mikamana ao amin'izy ity toy ireo gouvernemanta ny fiarahamonim-pirenena ireo mpanampy avy amin'ny firenena mikamana ny ampy ireo sehatra tsy miankina tanjona ny hanatsarana trano izay tontolo ny fanjariana sakafo izay manery ny tany.